Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fianakaviana eglizy kely mifanasoa, mikatsaka ny soa iombonana mba ho EOV missionnaire tabernacle velogno, manorina ETA eglizy tranobe iombonana, olo raiky atsika jiaby fratelli tutti, manomboka amin'ny pankaka hatramin'ny 5 Aogositra. Ankafaliana sy ankaravoana no anlorako fiarabagna sy firariantsoa mba tsodrano ho antsika olo raika jiaby fratelli tutti amin'izao paka 224 izao. Tsy miambaamba aho ny milaza fa tena paka manokana ity paka ity, satria iarantsika mianakavy midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra no ny fankalazagna ny Kristy tafatsangako velogno, izany hoe anambarantsika amin'ny feo manakoako ny fandreseny ny ratsy, ary matoky isika fa nisany ratsy resy ity korontana virus ity. Joyeuse Pâques atsika jiaby, alleluia. Fianakaviana eglizy kely mikajy ny soa iombonana, mifanasoa sy mifampitsimbigny, mikatsaka ny soa iombonana, manomboka amin'izao alahady ny paka izao ka hatramin'ny 5 Aogositra no dingana ataontsika indray, anaovantsika départ vaovao mba ho EOV missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernacle velona. Vokatry ny paka fitsanganako velogno sy fiovampenitra mahery vaika, mitondra amin'ny départ vaovao amin'ny Pentecôte vaovao andrasantsika, miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika, ka miara-miavao, miara-mitsangako velona aminy. Fianakaviana eglizy kely, olom-baovao, vokatry ny paka ka mifampitsimbina sy mifanasoa, satria olo raika atsika jiaby nampiavan'ny Kristy mpampiavagna. Io no antso sy ika nataon'ny Papa François ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti. Hoy Papa tamin'ny tanora teny soa mandrakizay, tsy mahazo milaza amin'ny akaikinao hoe tsy milanao aho. Izao tokoa no vanim-potoana tsara ho an'ny fianakaviana eglizy kely mifanasoa sy mifampitsimbigny, anao départ vaovao, Pentecôte vaovao, EOV missionnaire vita batemy ka iraina, zary tabernacle velogno mizara famindrampon'Andriamanitra. Io fifampitsimbinana sy fifanasoavagna io no antopisian'ny fikambanana masina sy firohotana ary ireo voamiaranasa isan-karazany. Manambara fa fahazavana sy fanasina ka tena Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa. Miova ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina ka manjaka ny fifankatiavagna, ny rariny sy ny hitsiny, ary tanteraka ny fihavanana marina izay soatoavina mamitsika malagasy. Ity fifampitsimbinana sy fifanasoavagna ity no mampibaribary fa tena olo raika tokoa isika, ka zary ETA, eglizy tranoben'Andriamanitra, tsy misy mifagnilikilika, tsy mifanapotika, fa mifampitsimbina mifanasoa. Fihavanana sy encyclique Fratelli Tutti, olo raika atsika jiaby. Tsy afaka anao fandalinana antsiprieny isika eto, fa ampisongadina zavatra vitsivitsy, ahafahantsika mifampizara, miroso amin'izay départ vaovao izay, tsy départ zéro anefa, fa fiaingana vaovao, Pentecôte vaovao. Isaorantsika Andriamanitra, isaorana koa ny Papa, fa ao anatin'izao taom-pikatroana izao no nanoratra ny encyclique Fratelli Tutti, izay tena manampy antsika tokoa amin'ny dinika ataontsika rehetra. Indro ary
tsoakevitra vitsivitsy arosintsika. Tena soatoavagny marigny ve ny fiavana? Ny tontolo mpiainantsika malagasy de efa managna fiaramiagna efa mipetraka. Ka ny fototra de ny fiavanagna sy ny fianakaviagna. Tsara ny manamarika fa raha mivolagna mahakasiky ny fiavanagna ny malagasy de ny raha tonga agnatin'ny saigny voalohany de ny ankonagna ao an-tokantragno. Satria ao ny tena marigny sy mivelatra kokoa ny atao hoe fianakaviagna amitsika malagasy zegny. Raha azo igny de tsy ino ny fianakaviagna fa ireo olo jiaby magnodidiny atsika vokatry ny fiavana. Mahentiky ny fiainan'ny malagasy manontolo ny fiavana, ka sarotro ny mamaritry azy na tena dikany marigny amy teny toka. Azo koraigny fa tsy misy dikany mazava amy teny frantsay io teny fiavana io, tahakany tsy mampisy dikany teny marigny na mazava ny hoe teny hoe étranger amin'ny teny malagasy. Satria mety lazaigny hoe vahiny io teny étranger io. Azo lazaigny hoe vahiny ny asidinao na anadanindreninao raha tsy miaraka mipetraka aminao izy. Nefa mazava ho azy amitsika malagasy tsy étranger. Azo koraigny fa mamboly fiavanagna ny malagasy amy toeragna jiaby zay omboany. Io fiavanagna malagasy io no maneho maha-malagasy azy. Izay ny mahatonga atsika asaky koragna magnano karaha ty. Olombelogno karaha lantim-boatavo, karaha fotoragna dia fototry ray ihany. Sy varotro no taloha fô ny fiavanagna ho ny fiteny. Azo volagniny fa ny fiarahamonigny no mamaritry ny maha-izy azy ny tsirairay. Satria singa raiky eo agnatin'ny fiarahamonigny ny tsirairay. Fa tsy mijano iray fotsiny eo anatrehany besiny maro satria miavagna izy. Fianakaviagna voajanahary, fianakavian-janahary. Miavaka nefa ny volagniny eglizy mahakasiky ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, fianakavian-janahary, avagna azy amin'ny fianakaviagna voajanahary. Didikanteny hoe eglizy moa dia hoe eklesia amy teny grika, zany hoe ireo vondron'olo ny samby nahatsapa ho voantson'Andriamanitra iombogno amin'Andriamanitra. Izany hoe vokatry ny antson'Andriamanitra, zany hoe eklesia sy valiny ataony tsirairay amin'ny tenanao natosiky ny safidy no magnoriny ny atao hoe eglizy. Noho zegny ny fagnorenagna de tsy vitandray mandeha fa asa mitohy ny fagnorenagna ny eglizy. Modely eto ny nagnoregnan'Andriamanitra ny vahoaka tany enefitra rehefa avy nagnafaka ny vahoakan'ny Israely izy avy tany Egypte. Entsika mazava tsara ny toeragna
misy ny atao hoe didy folo sy ny finoagna zay midika ny fiaonan'olombelogno amin'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny dingagna maro isan-karazany mandra-pahatongavany voaka an'Andriamanitra io amin'ny tany nampanantenaigny no nananganana zegny eglizy zegny. Tsara raha mamaky tsara atsika agny amin'ny boky Eksôdy manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izay mitantara mahakasiky izegny. Noho zegny raha ivolagna atsika sy andiniky mahakasiky ny antso avy agny ambony avy amin'Andriamanitra dia ny teny nataon'ny Papa ao amin'ny encyclique nosorata Fratelli Tutti. De tsy nilay fianakaviagna voajanahary no tena songadiny eto fa ny fianakaviagna njanahary fianakaviagna njanahary atsika. Mba ho sady kristianina ny atsika no malagasy. Kristianina malagasy isika. Kristianina fianakavian-janahary no koragnitsika eto. De ary zegny no soatoavigny iombonany fihavanana araka ny lanorantsika ny teny teo ambony mahakasiky ny soatoavigny mahakasiky ny fihavanana teo igny. Tsy azo afenimpenigny fa voafetra ny fihavanana ary efa manomboka tsy hita ny mahafihavanana azo am'izao fotoagna zao. Matetiky mifototry ohatra amin'ny tombontsoa ny fihavanana, ny atao hoe atery-kalao no mamatry ny fampizaragna, ny fagnampiagna amin'ny fihavanana amin'ny endriny ankapobeny amin'izao fotoagna iainantsika zao. Lasa haigna maso ihany no mamatry fandraisan'ny olo amin'ny vokatra tegna iaragna. Ho tsapantsika fa mila fagnadiovagna mazava ny soatoavigny sarobidy toy ny vatosoa hita agnaty ala ny tokony ataontsika mahakasiky ny fihavanantsika. Amin'izay raha voadio zegny ny fihavanana de lasa hoe fihavanana, lasa atao hoe fihavanana évangélisé, fihavanana vonton'ny evanjely. De tsy inona fa ny Fratelli Tutti velabelarin'ny Papa ao amin'ny encyclique ka mitondra amin'ny maha-olombelogno, maha-olo araiky atsika. Fratelli Tutti vokatry ny fivelomagna, ny fiaraha-lahiagna ary ny fankatiavantsika amin'ny lafiny ara-tsosialy raha atao amin'ny teny hafa zay maneho ny fampitsimbinagna eo amin'ny fiaraha-lahiagna, ny fankatiavagna eo anivon'ny fiarahamonigny. Izegny no antony ny fidianagna ny fihavanana, ny fianakaviagna, ny fianakavian-janahary entintsika mamakafaka ny afitry ny Papa amin'io encyclique nosoratany io Fratelli Tutti. Araka ny nofinofo hoe andao hiaraka ny nofo ton'olo aray atsika, tahaka an'ireo mpandeha zary olo araiky, tahaka ireo zanaka ty tany ty mba hiombogna atsika am'izay toerantsika ity. Mba samby hitondra ny talentany, ny aren'ny finoagna, ny fahalalany mba tsy ho azo zongozony, samby managna fiteny ary anefa piralahy aby atsika jiaby ary taratasy pastoraly fahawity. Io ny nofinofin'ny Papa. Io indrindra no ankalazaintsika amin'ny Paka, nankalazaintsika izegny. Mankalaza ny Kristy fihavanantsika atsika. Araka ny soratan'ny Masinda Paoly ho an'ny kristianina tany Efezy amin'ny toko 2:7-10 miafara 8:20. Fa i Kristy tokoa no fihavanantsika. Ko ambo andeha isaintsaignatsika mahakasiky zegny, indro ary fagnotaniagna vitsivitsy indesintsika misedra sy mamakivaky ny fiainagnantsika malogna io fihavanagny agny amin'ny tokantragno misy atsika tsiraikiraiky, amin'ny fiarahamonigny misy atsika, amin'ny magnodidigny atsika, amin'ny eglizintsika, fa indrindra amin'ny nosy malalantsika amin'ny firenentsika. Fagnotaniagna voalohany, ino aby rô hitantsika fa manimba ny fihavanagnatsika am'izao andro iainantsika zao ty? Fagnotaniagna faharoa, ino raha hitantsika fa tsy ampy amin'io fihavanagna io? Fagnotaniagna fahatelo sady farany, inona no vahaolagna azonao aroso mahakasiky fihavanagna io mba ho voadio izy io ho araka ny evanjely, mba hatonga am'le fiteny hoe fihavanagna évangélisé. Ahoana ny fahitanao ny fihavanantsika?
tondro zotra maika tsy azo ialana ny fifampitsimbihnana sy firahalahiana ary firaisan-kina. Aoka ho samaritanina tsara fanahy. Mba tsy ho nofinofo fotsiny fa tena depara vaovao ny fanorenana fianakavian-janahary EOV missionnaire manorina ETA ary tena mifanaraka tsara amin'ny hafatry ny papa. Narendrika isika satria mandeha samby mitady ka mifandrava sy mifanapotika na tafita satria mifampitsimbina sy mifanasoa amin'ny fikatsahana ny soa iombonana. Natolotry papa ho fampianarana ny fanoharana ny samaritanina tsara fanahy. Lioka toko 10 andininy 5 ka hatramin'ny 7 Tsara ho vakintsika miaraka ary indrindra hampihatra ny fomba fiasa. Mijery, mitsara, miasa, mankalaza, mandritra ny fandalinana io fanoharana io. Aoka ho tsapantsika fa niainga tamin'ny fanontaniana napetraky ilay mpampiana-dalàna hoe inona no hazahoana ny fiainana mandrakizay? Iza no namako? Ny fanoharana nataon'i Jesoa. Fanontaniana iarahantsika mifampisedra. Tsara mijery ireo olona voalaza sy mandray anjara amin'ny fanoharana. Iza io lehilahy naratra tena andalana? Jereo ny manodidina, jereo ny fikambanana na firohotana, jereo ny fianakaviana, jereo ny fiarahamonina, jereo ny eglizy. Iza io jolahy nanafika io? Iza io levita io? Iza io mpisorona io? Iza io samaritanina io? Iza io tompotrano ao amin'ny tranom-bahiny io? Hoy Jesoa amintsika, manaova toy izany. Inona ary no tsy maintsy ataontsika? Politika tena izy, politika tsara. Milaza miara-mahita isika fa maro ny zavatra ravarava vokatry ity korontanavirus ity. Tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny, fa krizy maro lafy no atrehina amizao. Ara-ekonomika, ara-politika, ara-tsosialy, ara-piaramonina. Mila fanarenana maika tsy azo ialana ny fiainantsika. Ny fifandraisana telo fototry ny mahaolona, fifandraisana amin'ny zavaboary, fifandraisana samy olombelona, fifandraisana amin'Andriamanitra. Efa potika ny fiheverana ny politika. Nefa ny politika dia tsy inona fa fitadiavana ny soa iombonana ho an'ny tanàna. Efa tamin'ny hafatra nataon'ny Papa François tamin'ny taona 724 no namaritra fa tena fivelomana na faratampony ny fanehoam-pitiavana ny fanaovana politika. Tsy ny salasala izy nilaza fa lalany asambarana ny fanaovam-politika raha tena politika tena izy. Fanontaniana iarahantsika mifampisedra. Ahoana ny fahitanao ny politika amizao? Mifanaraka amin'ny fampianaran'ny eglizy ve? Inona ny mahasamihafa azy? Ahoana ny fahitanao ny krizy sosialy amizao? Inona ny sakana tsy ahafahana mametraka fifampitsimbihnana sy ny fikatsahana ny soiombonana? Inona ny torolalana tolotrao? Raha amin'ny lafiny politika, inona ny dikany hoe olo araiky isika jiaby, fratelli tutti? Inona ny mahasamihafa ny marimaritra raisana sy ny fahamarinana? Inona no anjara toeran'ireo voamiara sosialy eo anivon'ny eglizy, eo anivon'ny fiaramonina, Justice et Paix, Caritas, ACP, Diocèse Vert? Inona no azonao atao amin'ny fampijoroana sy famelomana anireo voamiara ireo? Inona ny vato misakana manome zavahaolana azo ampiharina? Inona no manapotika ny politika? Aza mitanisa fotsiny fa hazavao. Inona ny vahaolana azonao aroso ka azo ampiharina? Fohy ezaka, ivoezaka, lavitrezaka. Azo eritreretina ve izany fihavanana voadio, fihavanana evanjelize eo anivon'ny fiaramonina izany? Fianakaviana eglizy kely mikajy ny soiombonana. Inona avy ny toetra ilaina ahatongavana amin'izany fihavanana voadio izany? Inona no mety dikany hoe izaho ho an'ny fianakavian-janahary fa tsy ny fianakavian-janahary ho ahy? Yeah.
Masinday Josefa, modely sy mpivavaka. Amin'izao andro sarotra izao no nanomezan'ny Papa François any Masinday Josefa ho modely sy mpivavaka. No ny fahitany fa marary ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana dia nanao antsoavo izy fa mila fondray, mila baba, mila ray aman-dreny izao andro izao. Nasongadiny ary ireo toetrany Masinday Josefa ianarantsika. Manasantsika amaky io taratasy io. Tia sy manompo ny fianakaviana masina i Masinday Josefa. Lehilahy marigny, mahitsy izy. Tena mila ray aman-dreny mivelona ny fahamarinana, anabe ny fianakaviany andresena ny lainga sy fitapitaka, ary ny risoriso izay manapotika ny fiainana andavanandro. Lehilahy say, tsy mavozo, miaro, gardien, sy mikolokolo ny fianakaviana masina, mampatsiaro ny vokasiona voalohany tao amin'ny sany Edena, nasain'Andriamanitra iaro sy kolokolo i Adama. Lehilahy niasa, namelona sy nanabe ny fianakaviana masina, ka natonga ny olona niantso an Jesosy zanak'i Josefa mpandrafitra, ilay mpandrafitra. Rafintina dia nivelona ny fototry ny fampianaran'ny Eglizy mikasika ny rariny sy ny hitsiny, Justice Paix ary ny ACP, mikasika ny farimbonana sy fampitsimbinana, Caritas, mikasika ny fiarovana sy fikolokoloana ny tontolo iainana, diocèse maitso zany. Satria lehilahy marina sy tia vavaka izy, lehilahy niasa satria mpandrafitra no ny antsoana azy, ary le zanaky ny mpandrafitra no ny antsoanan'i Jesoa. Ary ianao, izao, isika jiaby mba ahoana, fanontaniana iarahantsika mifampisedra. Ahoana ny fahitantsika ny vokasiony Adama atao amin'ny Edena? Mbola tanteraka ve? Sa tsia? Inona no antony? Inona ny vahaolana azonao aroso? Ahoana ny fahitanao ny ray aman-dreny amin'izao androtsika izao? Inona ny torolalagna azonao atolotra raha miresaka amin'ny ray aman-dreny ianao? Inona ny olana tsy hafana mametraka ireo torolalagna? Ahoana ny voameran'ny fianakaviana ty aminareo? Inona ny tolo-kevitra rosonao? Inona no atao mba hanampy ny fianakaviana isokatra amin'ny asa faneo am-pitiavana, amin'ny fiarovana ny rariny sy ny hitsiny, ahafana mizara fanantenana amin'ireo ifakivy. Ny namaragna ny ray aman-dreny eveka ny taratasiny, mbola mamerina ny fiarabagna sy firarian-tsoa ho antsika olo araiky jiaby, ary mitalao amin'Andriamanitra mba androtraka ny trodranony amin'izao paka izao. Mba ho paka tokoa ny fiagnantsika ka ho feno aleloia. Ho depart vaovao amin'ny fampitsimbinana sy fanasoavana, vokatry ny fahasoavany raisitsika, ka olo araiky tokoa isika jiaby ho frateli tuti. Mitoera ary ao amin'ny Kristy, ary izy toetra ao amintsika, dia mokatra be ny fiainantsika. Ary ny faragnany ray aman-dreny eveka tamin'ny tsodrano izany, ary nangataka vavaka amintsika rehetra izy. Natao teto Antsiranana, anio 5 Martsa, taona 2024, fankalazagna magnetriketrika ny filazan'anjely, Annonciation. Manao sonia ny mpanomponareo, Père évêque Ramarson Benjamin Marc.